gendarme principaly klasy manokana Rakitoasoa Jean-Paul. Ha? Marina? Rakyat Putih, Sekretariat Kolonel Salama Zefaniri, lehibe ny volana Bosvoly, ary Code de protection civile, sady lehibe alohan'ny Rakyat manaraka azy ny fanevan'ny Code de protection civile izay manantargeta paix et prospérité. Légèrement autorisé, commandé par le colonel Salama Zefaniri, commandant le Corps de protection civile. Ireo adiany mitaingina moto ao anatin'ny fiambenana ny fiadidinan'ny République izay tarihan'ny gendarme principal klasy faharoa Randriamaherysoa Dony Saïd. Antsika nanato ro fiaramanidina avy amin'ny tafiambakakaka malagasy avy amin'ny bata izay tarihan'ny colonel Ramaster. Le peloton de la sécurité présidentielle dirigé par le gendarme principal de deuxième classe Randriamaherysoa Dony Saïd. Avy amin'ny gendarmerie-pirenena izay tarihan'ny gendarme principal klasy voalohany Naolomanana Mercia. Tarantsika ihany koa ireo hélicoptère avy amin'ny tafika malagasy. Le peloton d'autocyclistes de la gendarmerie nationale, dirigé par le gendarme principal de première classe, Naolomanana Mercia. Lieutenant-colonel Randrianatoandro Martial, lehibe ny volo sy tafika eny amin'ny fiadidinan'ny primature. Izay mijoro eo aloha motsika ankehitriny dia mandalo ireo fiarakodia sy manatao-dalana izay tanomesana avy amin'ny filoha fahefana voatetezamity amin'ny gendarmerie-pirenena tarihan'ny chef d'escadron Randriamarivo Erlan. Le chef P4 de la gendarmerie nationale dirigé par le chef d'escadron Randriamarivo Erlan. De la gendarmerie nationale, dirigé par le gendarme principal de première classe, Rakotomalala Erinjaka. Izay namarana
ireo andiany mitaingina fiarakodia ho an'ny gendarmerie-pirenena. Implanté IVAP, le corps de protection civile est dirigé par le colonel Rassoum Nirineme, adjoint du chef de corps. C'est mon target, Atka, Tandraza. Le régiment d'appui et de soutien implanté à Païbé, commandé par le colonel Rapotenirina Théophile, suivi par le drapeau du régiment, sa devise, Atka, Tandraza.
tafika bakabaka na batata avy ny arivomamo zay tarehan'ny lieutenant Rarson Ramesy miaraka amin'ireo fitaovana manokana. Batata Bahir, groupe aérien d'intervention rapide, chef de moyens techniques, lieutenant Rarson Ramesy Andri. Ampiasain'ny polis-pirenena amin'ny fanatokisana ny asany no andalo eto amintsika. Ka ireo moto no isantatra izany. Fantatry ny maro amin'ny hoe be moto miasa amin'ny fandrindrana famoivoizana sy ny fiaroavana ireo mpitondra fanjakana na moto ireto. L'inspecteur principal de police de classe exceptionnelle, Iduna Célestin. Amreo fiara ampiasain'ny polis-pirenena. Hitantsika ireto ireo fiara 4x4 vaovao vao natolotry ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita farany teo. Izay reo amin'ny andiany voatokana ny tena mampiasa azy. Nitarika ireto andiany mandeha fiara ireto ny officier principal de police Rasoul-Nirina Rodin. Les unités motorisées de la police nationale, la section motard conduite par l'inspecteur principal de police de classe exceptionnelle Iduna Célestin et la section voiture par l'officier principal de police Rasoul-Nirina Rodin. De sapeurs-pompiers izay tarihan'ny lieutenant-colonel Rakotiniaina Augustin arahan'ny saina fanevy izay misy ny targetra eroko fandavatena physique. Passant devant nous le corps de sapeurs-pompiers d'Antananarivo, dirigé et commandé par le lieutenant-colonel Rakotiniaina Augustin, suivi par son drapeau qui a le devise Erimpo Fandavatena Fitsika. Maria Nafa ao Sarmalana ny toby Folibe fa any Andravoahangy sy any Ambomalava
kosa ny toko fanampiny izay marihana fa efa eo am-perinasa tanteraka. Amin'izao fotoana izao moa ny PDS sy ny fiadidinan'ny tanàna dia manana vina ny hanangana toby iraisaka ny firaisana. Ka izany indrindra dia vao avy navita ny fanadinana an'ireo andraisana sapeur 5 vaovao entina anodinana an'ireo toby hosikafana isaka ny firaisana ireo. Dia mirahy atsika anao fety sambatra ny tombony vondrona mpamonafo ao Tsaralalàna. Ny afatra dia aza misalasala miantso ny 118. Makasitraka atsika tompo. Etona ny folo atao malagasy sy ireo velona rehetra miara-nandray anjara tamin'ity maso lehibe ho fankalazana antsika eritona fa raika amin'ny 25 fahaleovan-tena-pirenena sy ny folo atao malagasy ity dia maneho fisaorana antsika mpiray-tanindrazana nanotrona izao fotoana izao ary mankasitraka sy mankatelina ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra sy tanian'Andriamantoa filoha fahefana avony teteza mihitsy sady filoha faratapon'ny volanindà sy ramatoa-vady. Manjaka sy redareda ao am-potsika malagasy saikanavaka mandrakariva lay fitavatanidraza mifanotra ho amin'ny fampandrosoantsika ity tanindrazana malalatsika ity. Dia misaotra ihany koa ireo masovirom-pirenena vahiny izay manotrona izao fotoana lehibe izao. Dia isan'izany ny ambasadorin'ny firenena frantsay, Sénégal, Inde, Chine, Algérie, Turquie, Russie, Maroc, Libye, Afrique du Sud. Ireo sotena ny SADC, ny consul Monaco, Pakistan, Espagne, Portugal, Grèce ary ny sotena ny firenena sud-coréenne. Dia mankasitraka tompolahy, mankatelina tompovavy. Iara hitsangana isika andefa ireo manakaja, ireo manakaja ary miandro ny fandehanan'izy ireo isika izay vao mietsika amin'ny toerana misy atsika tsiraray avy. Oh, oh, oh.